Tsy fampanantenana no entiny ho an'ny vahoaka hoy ny kandida larana faharoa folo Erajonar Mampianina raha nitafa tamin'ny vahoaka Manjakandriana androany fa fanohizany ireo vina efa napetraka hatramin'izay ary ny distrika Manjakandriana dia isan'ireo fansitraka ireo fotodrafitrasa maro eo amin'ny sehatra ny fanabeazana, fahasalamana ary lalana ka tokony ireo zava-bity ireo no fandrefesana ho hiatrany ny kandida larana faharoa folo. Niasa isika ary niasa ihany no hifandrefesana eo amin'izay zavatra efa vita ary indrindra eo amin'ny zavatra ho avy tompoklasy tompobavy. Misy milaza amiko hoe président tena mbola tsy ampy mihitsy ny fanazavaranao ny asa vitanao. Dia hoy izaho hoe tena marina izany. Efa be ny asa vita indrindra raha ty amin'ity distrika misy anareo ty tompoklasy tompobavy. Ary ny tena laheniko azy ary io mo fotoana tsy mampifoana dia zao tsy afaka nitokana n'izy ireny akory aho. Maro tokoa ireo kandida nampanantena hoe mampatany apôkatera angamba raha azo lazaina zany dia fa izy kosa dia efa natombony ny asa ary efa nisy asa vita ary dia efa nitohiziny indray izy hatramin'izao ka dia hita mihitsy hoe tsy fanantenana apôkatera izy fa zavatra fa misy ary hita mason'ny olona rehetra fampandrosoana zany ka irarina izy anoho ny asa izay efa natombony. Nisy ihany koa ny fanolorana moto avy amin'ny kandida larana faharoa folo ho an'ny ben'ny tanàna izay fangatahana mba ahafahana manohy ireo asa fampandrosoana any an-toerana.